Fiadanany tompo amintsika tsirairay avy mankasitraka be deabe anareo anytokantrano miaraka aminay atao anatin'ny fandaharana Mihobia amin'izao fotoana izao miarabantsika ihany koa ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany fandaharantsika. Ilaintsika foana ny mandray tenin'Andriamanitra isan'andro. Ilaintsika foana ihany koa ny manankina ny amintsika iray manontolo eo am-pelatanan'ilay Andriamanitra. Izay rehetra izay mitambatra no nahatonga ny fandaharana Mihobia manolotra anao an'ity fanompom-pivavahana atao anatin'ny kulta ity izay anasana ianao ampitiavana be anaraka an'izay. Voreto indray sika riavako ny amin'izao alahady fasivy ny volana novambra 2020 izao. Koa ampitomboninao aminareo mandrakariva ny fahasoavana, mampiadanana ary ny famindrampo avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hidiran'ny tompo isika ny amin'ny famakiana ny salamo. Ankivelatra ampamasintsika ny salamo fafito amby folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fafito amby folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'ny tompo. Jehovah, mihaino ny rariny, mandrenesa ny fitarainako, atonga lahy ny sofinao amin'ny vavako, avy amin'ny molotra sy tsy misy fitaka. Hivoaka avy eo anatrehanao ny fitsarana, ny masonao hijery marina, ny zatoetra ny foko ianao, na matatray no ny alina, ny zatoetray tamin'ny memy ianao, fa tsy nahita nanainona. Ny vavako tsy hafa no ny eritreritro, ny amin'ny asan'ny olona dia ny tenin'ny molotrao, no ny tandremako tsy ho amin'ny lalan'ny mpanao ankeriny. Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro. Amen. Ndeha hivavaka sika riavako. Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Midera sy manome voninahitra anao izay raha afaka miseho eto anatrehanao ankehitriny. Mankalaza anao izay fa Andriamanitra tsara ianao. Andriamanitra fitiavana ianao. Andriamanitra masina ianao. Koa manatona anao amin'ny fomba bebaka, manoloana izany fahatsaranao izany sy fitiavanao ary fahamasinanao izany izahay. Fa ratsy izahay. Tsy nainty arak'izay tokony ho nitiavana ianao sy ny namanay. Ary tsy nandeha tamin'ny fahamasinana arak'izay nanafaranao anay. Koa mifona aminao izay tompo, mamela anay. Ary misaotra anao izay fa raha miaiky ny fahotanay izay dia matoky sy marina ianao ka mamela ny fahotanay. Ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa raisinay amin'ny finoana sy fifaliana, ny famelan-keloka atolotrao, ny mpanonta amin'ny bebaka rehetra. Misaotra raha io, noho ny amin'i Jesosy zanakao izay mifona ho anay eo ankavananao. Ankehitriny ary, mangataka ny fanahy masinao izay mba hitarika anay amin'izay rehetra ataonay eto, fa tianay ataovinay traoririan'izao fotoana ho fanompovivavahana izao. Ka olona no avozinao izay ao aoriana izao fanompovivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao mpamonjy anay. Amen. Ny anjara tenin'Andriamanitra ho antsika androandray riavako dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Lioka. Filazantsara araka ny Lioka toko faharoapolo, andininy fafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Filazantsara araka ny Lioka toko faharoapolo, andininy fafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Vakiko amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny sasany tamin'ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty, dia nanantona ka nanontany azy hoe, mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe, raha misy manan-drahalahy maty momba, ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahiny hampakatra andravehivavy, ka hiteraka melomason-dralahiny. Koa nisy 7 rahalahy, ary ny zokony napakabady dia maty momba, ary ny faharoa sy ny fahatelo koa napakatra azy, ary tahaka izany avokoa no nataon'izy 7 rahalahy, nefa maty momba avokoa izy. Ary farany dia maty koa ravehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, ho vadin'iza moa ravehivavy, fa samy efa nanambady azy avokoa izy 7 rahalahy. Ary Jesosy nanao taminy hoe, ny zanak'izao fiainana izao dia mampakabady sady avoaka-pakarina, fa izay atao mendrika ahazo izany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa, tsy mba mampakabady na avoaka-pakarina, ary tsy mety maty intsony izy, fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra, satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Ary Mosesy aza nanambara teo amin'ilay teny milaza ny voaroy fa hatsangana ny maty
raha nilazany Jehovah hoe Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba, fa izy tsy mba Andriamanitra ny maty fa velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ray masino manamasinana ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka sika ry havako. Misaotra anao zay ry Andriamanitra velona mandrakizay. Ilay mbola miteny sy miresaka aminay amin'ny alalan'ny soratra masina. Ny teninao izay ho toriana dia ho teny velona mitondra ainao anay, ka ny fanahinao no hanazava ny teninao, atakaranay izay tianao ambara aminay, ary ny fanahinao any hanazava ny saina sy ny fomam-panahinay, ho tonga tany lonaka ho an'ny teninao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy ilay teny tonga nofinao anaovana izany vavaka izany. Amen. Ampitombonina ao aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny finoana kristianina dia miorina amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty, ary miorina amin'ny finoana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Izany dia mifototra ny amin'ny fanekentsika an' Jesosy Kristy maty sy nitsangana, nandresy ny fahafatesana, ary nanam-pirofo izany ny fanekem-pinoana apôstôlika izay fanekem-pinoantsika kristianina. Raha kristianina zany ka tsy mino ny fitsanganan'ny tena maty, tsy mino ny fiainana mandrakizay, dia tao kristianina mampanahy ihany satria lasa zary mandany andro fotsiny. Ny filazantsara eto manontany an' Jesosy ireo sadoseo. Ndolo fantarina hoe inona zany sadoseo zany. Ireo sadoseo ireo dia tokony olona manam-pahaizana, mpanan-karena, mpandala fomban-drazana, nifandray tamin'ny Romanina, izay antokony olona ny orona tokony 700 taona tao alohan'i Kristy, izany hoe teo amin'ny taona moins 317 teo eo. Nifanohitra tamin'ny fariseo izy ireo, no izy tsy mino ny amin'ny fitsanganan'ny tena maty sy ny fiainana mandrakizay. Tsy mino ny fisin'ny anjely sy ny demony ihany koa ry zalahy ireo. Araka ny hita ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 sy 9. Amin'izy ireo rehefa maty ny olona dia tapitra hatreo ny aminy, tapitra hatreo ny fiainany, maty ny vatany, maty ny fanahiny. Izany finoana izany anefa dia mitarika azy ireo hankamamy ny fiainany eto an-tany, satria tsy matahotra izay ho fitsarana sy ho fiainana ivelan'ny fahafatesana izy ireo, nanjary voasarika ho amin'ny fahotana ny fiainan'izy ireo. Fampianarana vaiza zany no arahan'izy ireo. Tsy hay satria raha ny testamenta taloha ny jerena ry havako dia tena manambara ny amin'ny fisian'ny fitsanganan'ny tena maty, tena manambara ny amin'ny fisian'ny fiainana mandrakizay. Tsy hoe taty amin'ny andron'i Jesosy vao nisy an'izany, fa efa hatrany amin'ny testamenta taloha no efa hita fa misy zany fiainana mandrakizay sy fitsanganan'ny tena maty zany. Hita zany eo amin'ny Isaia 4:20 manao hoe ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana. Ao amin'ny Daniela 2:20 koa dia misy hoe ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoky ny tany ozy izy no hifo, ny sasany ao amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ao amin'ny enatra sy ho amin'ny latsy mandrakizay. Manam-pirofo amintsika izany fa misy tena misy ny fiainana mandrakizay. Ny tsy finoana reto sadoseo reto ry havako dia fototra iray manamafy ny fony, tsy ino ny fahavelomana mandrakizay, ny tsy finoany an' Jesosy. Ny tsy finoany an' Jesosy no fototra mbola manamafy ny finoana izy ireo, ny amin'izany hoe finoana ny tsy fisian'ny fitsanganan'ny tena maty zany. Satria raha mino an' Jesosy izy ireo dia tokony ho fantany tsara hoe Jesosy no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino azy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Araka ny Jaona 1:15 sy 4:20. Jesosy fananganana maty sy fiainana. Izay mino azy na dia maty aza dia velona indray, ary izay velona ka mino azy tsy ho faty mandrakizay. Raha mino an' Jesosy ireo sadoseo ireo dia nandray izany teny izany izy ka nino ny fitsanganan'ny tena maty ary nino ny amin'ny fiainana mandrakizay koa. Isika ihany koa very havako, anisan'ny mino fa misy izany fiainana mandrakizay izany. Anisan'ny mino fa misy izany fitsanganan'ny tena maty izany. Tsy tapitra hatreo amin'ny fahafatesana ny fiainana. Tsy hoe mino isika dia tsy ho faty intsony, tsy raisina arabaky teny io, fa mino isika dia tsy ho faty intsony, tsy fahafatesana ara-nofo, fa le fahafatesana ara-panahy, fahavelomana ara-panahy mandrakizay ho an'izay mino, ampanantenan'Andriamanitra ho an'izay mino. Ilay mandrakizay tsy misy fetra. Ie, azo lazaina hoe tsy ho faty isika raha amin'izao vaninandro, amin'izao itenenana izao no tonga ny tompo. Ka mino isika dia tsy maty isika, tsy handalo ny fahafatesan'ny nofo isika. Fa ny tsirairay avy nefa raha mbola tsy tonga ny tompo dia tsy maintsy handalo ny fahafatesan'ny nofo io. Fa kosa raha mino dia ho velona mandrakizay ny fanahiny. Izany hoe ao aorianan'ny fahafatesana dia mbola hitohy ny fiainan'ny fanahy. Izany finoana ny amin'ny fiainana mandrakizay izany no nasahian'i Paoly apôstôly ny teny hoe ny fahafatesana no azoky tombony, satria fantany
Fa raha tsy maty ny nofony, tsy afaka nianoka ilay fiadanana ara-panasy mandrakizay izy, satria fantany fa ny fandalovany amin'ny fahafatesana no vavahady hidirany ao anatin'ny fiadanana mandrakizay. Isika ihany koa ry havako, tsy tokony hatahotra fahafatesana, satria na maty aza ny nofontsika dia velona mandrakizay ny fanahintsika. Na maty azy ty vatantsika mety loha ity, mbola manana fanantenana isika fa ho velona mandrakizay ny amin'ny fanahintsika. Farana ny afatra ry havako, velona ny Andriamanitsika, velona ny Jesositsika, ary Andriamanitry ny velona izy ho izy fa tsy Andriamanitry ny maty ny tikany. Tsy mpamon'olona izy, tsy mpandringana izy, fa Andriamanitra mpanome fiainana, ary mikatsaka izay havelona tsika mandrakariva. Ny any angatahana amintsika dia sao mino azy, mandraisa azy, fa izay mino azy dia ho velona mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra ry havako ho amintsika ny fiadanana, hivavaka isika. Raha io misaotra ny amin'ny teninao izay mampianatra anay androany, fa hay tena misy tokoa ny amin'ny fitsanganany tena ny maty, hay tena misy tokoa ilay fiainana mandrakizay. Tsy mampanantena pokato anay ianao Tompo, fa mampanantena zavatra lavorary, zavatra tsy manam-petra, ary mampanantena fiadanana mandrakizay ho anay. Izay tranandre ny afatrao androany, dia hanorona ny finoany aminao Jesosy, ka iny fa ianao tokoa ny fitsanganany tena ny maty, ianao ny fananganana ny maty sy fiainana. Ary izay mialoko aminao, tsy mba hanana ihany amin'izany fahafatesana izany. Misaotra Tompo, misaotra ny amin'ny teninao izay nampitainao anay androany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Raisy ny jodrano ry havako. Andriamanitra ny fanantenana ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra ny fonareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Vavaka mangina isika hisaotra ny Tompo. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana irerian'ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tonga soa ato anatin'ny fotoana izay andraisanao ny vatsim-panahy amin'ity anio ity. Aza manay ianao fa tsy homona aminay sady tsy lava be ihany koa, nefa andraisantsika lesona fa atsika miatrika ny herinandrontsika na ny fiainana andavanandro, indrindra fa ny fiainana ara-panahy, manoloana ny rotoroto, manoloana ny ady sarotra isan-karazany, toy ny ahoana izany hoe miandry an'Andriamanitra izany. Manasanao anaraka an'ity toriteny anankiray ity. Saotra an'Andriamanitra lehibe tsika raha mbola nomeny fahasoavana indray, mbola verinaina amin'ity androany ity. Saotra ny Tompo ihany koa tsika ry havana raha mbola afaka mandre ny tenin'Andriamanitra nyity maraina vaovao ity. Mialohan'ny andrenesantsika tenin'Andriamanitra, raha afaka janonao vetivety ny zavatra ataonao, ndao tsika hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra nyity maraina ity, dia ataovy izany. Nefa mialohan'ny zavatra rehetra, ndao apetratsika eo tanan'Andriamanitra ny fotoanantsika androany. Raha hivavaka sika tompoko. Ray malalo misaotra anao izay raha mbola nomenao an'ity maraina mahafinaritra ity indray. Saotra Tompo fa tsara ianao sady mpanao tsara. Ianao n'Andriamanitra avo indrindra, ianao n'Andriamanitra ambony indrindra, ianao ilay Andriamanitra mendrika ny dera, mendrika ny haja, mendrika ny voninahitra. Androany izay Tompo miondrika tanteraka amin'ny teninao. Sokafanay malalaka ao anao ny fonay. Miresa aminay Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Eny ary Tompoko, raha misy baiboly eo akaikinao dia sokafo izany baiboly izany amin'izao fotoana izao ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 7:20, andininy fa 3:10 sy fa 4:10. Salamo fa 7:20, andininy fa 3:10 sy fa 4:10. Vaky toy izao miteny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: raha zay re no tsy nanantena hita amin'ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany velona, miandrasan'i Jehovah ianao, matoky aoka herin'ny fonao, eny miandrasan'i Jehovah. Averiko indray ny tenin'Andriamanitra hoe raha zay re no tsy nanantena hita amin'ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tany velona, miandrasan'i Jehovah ianao, matoky
aokahery ny fonao. Eny, mendrasan'i Jehova. Ry hava-malala, teto amin'ity bokyny Salamo 7:20 ity. Jerentsika ny ao aloha rehetrarehetra ao. Teto dia nandalo olana goavana amin'ny mpanompon'i Jehova teto, dia tsy izy izany fa i Davida. Nandalo ady, nandalo fanampy farak'izay goavana. Satria dia maro be ny fahavalo izay saika hifofony hain'i Davida mihitsy. Saika tena nanao izay hahafaty an'i Davida mihitsy. Eo amin'ny 7 amin'ity Salamo 7:20 ity aza ny vavaka nataon'i Davida dia niteny mihitsy hoe taraina mafy aminao Tompo, mifofofo ny loza ozy izy. Zany ny vavaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teto. Kanefa na dia teo azy zany zavatra mifamaofao, olana nenjady tamin'ny mpanompon'Andriamanitra zany. Dia izao ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra eto ato amin'ny faran'ity Salamo 7:20 ity manao hoe raha zay ry any tsy nanantena ny fahasoavan'i Jehova dia amin'ny tany ny velona ozy izy. Zany hoe efa tsisy ny velona tsony Davida raha tsy nanantena ny Jehova. Efa tsisy ny velona tsony zany mpanompon'Andriamanitra atao hoe Davida zany. Efa maty ny fahavalony raha tsy teo ny fahasoavan'i Jehova. Amin'ity androan'ity ihany koa ianao amin'ity maraina ity. Tsy haiko izay mety zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao. Tsy haiko izay teboka misy ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Tsy haiko izay saison lalovan'ny fiainanao amin'ity androan'ity. Fa tonga aminao ny tenin'Andriamanitra. Fotoana izao iverenana anantena an'Andriamanitra. Fotoana izao iverenana atoky an'Andriamanitra. Manantena an'Andriamanitra ianao. Manantena an'Andriamanitra ianao. Raha zay ry any tsy nanantena hita ny fahasoavan'i Jehova ho Davida teto, dia tahak'izay ihany koa ny fiainanao. Manantena an'Andriamanitra. Manantena ianao. Fotoana izao iandrandranao ny fahasoavan'Andriamanitra. Fotoana izao anantenanao an'Andriamanitra hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao. Andriamanitsika Tompoko dia Andriamanitra ny fanantenana izy. Averiko indray, ny Andriamanitsika Tompoko dia Andriamanitra ny fanantenana izy. Andriamanitra velona izy, Andriamanitra miasa izy. Mbola tsy miova ny heriny, mbola tsy miova ny fahaiza-manaony. Fa ny andrasany aminao, manantena azy. Manantena fiovam-piainana, manantena fanasitranana, manantena famatsiana goavana avy amin'Andriamanitra, manantena fanafahana amin'izao fotoana izao. Fa fotoana ny zanak'Andriamanitra izao ry havana. Fotoana anao izao, vanim-potoana anao izao no izany, manantena anao an'Andriamanitra. Ny teboka voalohany no resantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Isan'ny olona kristianina amin'izao fotoana izao. Dia vitsy ny kristianina tena manantena an'Andriamanitra marina. Ny sasany mety efa somary nangatsiatsika, ny sasany aza efa miverin-dalana mihitsy. Tsy haiko, noho ny onjam-piainana angamba, tsy fantatro. Indraindray ihany koa ataontsika mpino kitsapatsapa miaraka amin'Andriamanitra hoe raha mamaly Andriamanitra dia araba soa, araba tsara. Rehefa tsy mamaly dia atao ahoana moa? Na indraindray omentsika option Andriamanitra hoe rehefa tsy vahan'Andriamanitra io dia andeha ho ary amin'ny olona tahaka izao aho, andeha ho ary amin'ilay dokotera spesialista ahako rehefa tsy hosotran'Andriamanitra. Ry hava-malala, tsy ohatr'izany miaraka amin'Andriamanitra. Miaraka amin'Andriamanitra dia tena matoky azy. Dahoana jerentsika ny Salamo 5:20 Salamo 5:20 Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehova dia eo akaikiny izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Jehova dia eo akaikiny izay miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Zany hoe tena mandinika ny toe-pontsika Andriamanitra hoe manantena azy hoe tsika, sa mody manantena azy, sa ilay tena karazan'olona tena manantena azy. Fotoana izao ry havana, tena hiantorahana 100 isan-jato amin'Andriamanitra. Fotoana izao tena anatenantsika an'Andriamanitra, ametrahantsika ny fanantenantsika 100 isan-jato amin'Andriamanitra. Raha zay ry any tsy nanantena ny fahasoavan'Andriamanitra ho Davida teto. Raha tsy anantena an'Andriamanitra azy ianao, izy ary no antenainao amin'izao fiainana izao. Olona ve? Fahaizana ve? Diplôma ve? Fahafantaran'olona ve? Politika ve? Ry havana, tsy mahavonjy anao zany. Tokana ihany mahavonjy anao dia Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Manantena anao an'Andriamanitra. Teboka faharoa farany izay ho resantsika amin'ity androany ity. Ohatry ny ahoana ary le hoe manantena an'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ny atao amin'izany manantena an'Andriamanitra zany. Dia hoy ilay Salamo
ny angatsika tery aloha salamy fa 7:20 fa 4:40 manao hoe miandrasany Jehovah ianao matoky oka hery ny fonao ny hoe manantena an'Andriamanitra ry havana dia miandry azy amin'ny fatokiana. Averiko indray ny hoe manantena an'Andriamanitra dia miandry azy amin'ny fatokiana. Miandry an' Jehovah tsy misy salasalana. Miandry an' Jehovah dia tahaka an'ireny hitantsika eny amin'ireny toeram-pisakafoanana antsointsika hoe restaurant reny. Amin'ny fotoana mandefa ny komanditsika isika dia ny azo antoka fa afaka fotoana vitsy dia hiverina antsika ilay komandy izay nalefantsika iny. Tahaka izany mihitsy ny miaraka amin'Andriamanitra, tahaka izany mihitsy ilay matoky an'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana napetrakantsika teo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika, ny ara-pitiavantsika, ny fandrarana ataontsika dia azo antoka fa hiverin'Andriamanitra ary hitondra ny valim-bavakantsika. Izany no atao hoe manantena an'Andriamanitra. Koa amin'ity an'io ty ianao miandrasa an'Andriamanitra. Mety efa elaela ianao no mivavaka, mety mbola tsy naray valim-bavaka. Miomana ianao, manantena ianao, fa tsy maintsy ho avy hitondra ny valim-bavaka ao Andriamanitra. Mety somary elaela ilay izy, fa ny dikan'izany ny tsara indrindra rehefa nomanin'Andriamanitra ho anao. Fa ny anjaranao manantena an'Andriamanitra, miandrasa an'Andriamanitra. Miandry olona ry havana, mety miandry vasoka, mety miandry tsy misy, fa manantena an'Andriamanitra. Tsy maintsy ho ia, tsy maintsy ho azonao izay niriny fonao. Koa amaraparana antsika ny afatra androany. Mety mandalo toe-javatra sarotra ianao amin'izao fotoana izao. Mety miandrandra mafy ny tanan'Andriamanitra ianao. Aoreny ny fanantenanao, aoreny ny finoanao manomboka androany. Fa tsy handiso fanantenananao Andriamanitra. Andriamanitra velona izy ary tia ny zanany izy. Fa ny anjaranao manantena azy. Azavariana mitanondrika amin'ny olana io. Azavariana mitomany ianao. Mbola misy fanantenana ny fiainanao. Satria Andriamanitra mihitsy no Andriamanitra ny fanantenana. Hoy ny salamo izay ao amin'ny salamo 2:20 nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko izy, ary nahoana no mitoloko ao anatiko ao. Manantena an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Dia haintsika tsara ihany koa ny tenin'Andriamanitra faran'izay jerentsika ohabolana 7:20 manao hoe raha mbola misy koa ny farany dia ahoana? Haintsika tsara tsy ho foana ny fanantenanao. Noho izany miorena mafy manantena an'Andriamanitra fa tsy handiso fanantenananao izy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra hiara hivavakasika tompoko. Raha eo misotranao izay raha mbola nomenao fahasoavana, andre izany teninao izany. Hifonana aminao raha eo ny tsy fatokiana ianao indraindray, ny fisalasalana ianao indraindray tompo. Indraindray izay tsy matoky ianao amin'ny zavatra goavana, fa mety matoky ianao amin'ny zavatra kely. Androany tompo, sasao amin'ny raha anao izay, diovy amin'ny raha maherinao izay Jesosy eo. Esory aty anatinay tsy finoana, fa manomboka eto izay Andriamanitra, manomboka iorina aminao ny fanantenanay. Ianao rery ny fanantenanay amin'izao fiainan'izao. Ary ianao rery no mahavita anay amin'izao fiainan'izao. Ho anao rery ny voninahitra mandrakizay raha eo. Ambarako tahina ny vahoakanao, ambinina ny vahoakanao, salama ny vahoakanao, mandresy ny vahoakanao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy. Misaotra betsaka raha eo. Voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Miarabatsika rehetra manahaka ny fandarana Mihobia. Mbola ao anatin'ny fankalazana fa 90 taona ny nandikana amin'ny Baiboly tamin'ny tempirenena malagasy tsika miaraka amin'ny fikambanana mampely Baiboly. Misy ny hetsika lehibe indray izay ho karakaraina fikaonandom-pirenena kristianina izay atao amin'ny faha20 ny volana Novembre ho avy izao ao amin'ny ISTS Mandrimena Iavoloha. Ny tena atao anatin'izy io zany dia arak'izay hoe fikaonandom-pirenena izay. Zany hoe fakan-kevitra antsika rehetra kristianina tsy hakanavaka hoentsika andraisana andraikitra. Ny tenin'Andriamanitra izay iaingany dia ao amin'ny Hébreu 10:4 hoe aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Zany hoe mila mijoro zany isika kristianina
dia mila miombona isika satria koa zay mahiray antsika amin'i Kristy ary mila mandray andraikitra. Sady vanim-potoana an'izany koa moa izao fotoana izao. Efa nisy ny fakan-kevitra isa-paritra ary amin'io fotoana io no ampiona daholo izany. Fa ho antsika tsirairay avy misy loha-hevitra folo be dia be zany hoentina iarahana midinika ao anatin'izany fotoana izany. Zay no fanentanana voalohany izay tena hoe anentanana antsika tonga ny fotoana andao ampiraisina ny hevitra mba ahafahantsika miaraka mandray andraikitra. Ny faharoa dia ny fisoratana anarana, satria misy fisoratana anarana mialoha izay tokony ho ataontsika andrindrana an'izany fikonan-dom-pirenena kristianina izany. Misy fomba maromaro no ahafahantsika manatanteraka izany, anisan'izany ny QR code, zany hoe misy ny page Facebook conférence nationale chrétienne Madagascar, dia ao anatin'io misy QR code zany ahafahantsika misoratra anarana. Misy koa amin'ny alalan'ny antso-tarobia 034 94 403 10 afaka misoratra anarana zany isika amin'io antso-tarobia na amin'ny alalan'ny WhatsApp zany na amin'ny alalan'ny antso mivantana. Araky ny fikonan-dom-pirenena izany moa dia isika tena entanina andray anjara ao anatin'ilay izy. Zany hoe misy fandraisana anjara 5,000 ariary ao anatin'ilay 3 andro. Dia izay koa no mahatsara ny fisoratantsika anarana mialoha sady ho fandaminana indrindraindrindra voafetra ihany koa ny toerana. Dia manasa antsika izany ho tonga amin'izany fikonan-dom-pirenena malagasy zany amin'ny 20 ka hatramin'ny 21 volana novambra ISTS mandrimena iavoloha. Manona ny fiadanan-dompo amintsika rehetra hiasina avy ao amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy miaraka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Dia faly indray izahay mifampisara aminareo kristianina, amintsika kristianina ny hetsika izay karakarainy ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. Efa nisy ihany nolazainy namana teo fa ao anatin'izay hoe famaranana ny 110 taonany nanontana ny baiboly malagasy voalohany izay sy ny 20 taona ny fikambanana mampiely baiboly malagasy dia ho farahanantsika ny fankalazana ny amin'ny 13 ny volana novambra ho avy izao. Mariana fa amin'io andro ihany koa no anamariantsika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny baiboly. Raha ny anaty tetiandro zany dia ny 14 ny volana novambra ny andro iraisam-pirenena, fa ny fanamariantsika anazy dia ataontsika ny 13 ny volana novambra. Ny fotoana dia tanterahana ao amin'ny FLM Ambolokandrina dia amin'ny 2 ora sasany no anatanterantsika ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana. Asaina avokoa zany isika rehetra kristianina izay mahafantatra ny lanjan'izany tenin'Andriamanitra zany sy lanjan'ny baiboly eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy anatrika io fotoana io. Eny atoeransika no mahita ireo karazana baiboly rehetrarehetra manomboka any mora indrindra hatrany amin'ny lafolafo indrindra. Dia hitantsika any avokoa zany ireo karazana baiboly rehetra ireo. Misy ihany koa ny vahiny manokana izay nasaina amin'io fotoana io dia manasa antsika tena hoe hiombona. Raha fantatrao ny lanjan'ny baiboly dia andaontsika hiaraka amin'io fotoana io. Dia manasa antsika ihany koa izahay anohana ny mampiely baiboly. Ny asa fampielezana tsy any mampiely baiboly ihany fa isika rehetra no manohana izany. Fantatsika raha teo moa ny tranga izay nahazo ny mampiely baiboly izay anisan'ireo niaran'ny fandrobana sy fandorana ny toerana izay nisy ny baiboly. Baiboly mahery ny 700 sy 2,000 no may tamin'izany. Dia manentana antsika izahay hoe ndao tohanana ny mampiely baiboly amin'ny famokarana indray ny baiboly. Tsy avelantsika ho maimay foana ireny baiboly ireny fa ataontsika miely patrana manerana Madagascar. Izay raha atao ny vinany mampiely baiboly malagasy hoe Madagascar eniky ny fahalalana ny Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina dia ndao tohanana. Izay fonao dia afoy izy ho an'ny mampiely baiboly, ho an'ny baiboly malagasy, ho an'Andriamanitra mba ahafahan'ireo olona rehetrarehetra any ambany ravinkazo rehetra any misitraka baiboly. Satria ao mampiely baiboly tsy hoe fidiana fotsiny baiboly fa misy ireo karazan'olona izay
tena hoe tsy manana fahafahana dia manolotra baiboly andraina ihany koa zany ny mampihely baiboly. Dia mino izahay efa miombona aminay ao anatin'izany famaranana amin'ny fankalazana izany ianao amin'ny 13 ny volana Novembre alahady io ao amin'ny FLM Ambolonkandrina amin'ny rora sasany. Dia manantena fahatongavanao ary izahay. Mankasitraka tompoko. Miaraba ny mpijery ny fahitalavitra TV Plus. Miaraba ihany koa ny fiangonana FCKM tamin'ny Menatsinana Fivaliana sy ny taranaka iray manontolo. Rasolofo manana mahery izay komity ny 20 taona ny fiangonana sy 20 taona na FCKM tamin'ny Menatsinana Fivaliana no miaraka amintsika kehitriny. Misy etsika anankiray izay ataon'izany komite izany dia ny saoam-pifaliana. Saoam-pifaliana izay atao ao amin'ny frère Atsofinondry Sapotsinamehana. Mangataka antsika ho tonga taranaka iray manontolo, ho tonga amin'izany saoam-pifaliana izany mba ahafahantsika miray ao amin'ny tompo. Izany saoam-pifaliana izany dia hifaly sika, hiobo tokoa amin'izany saoby izany ka manentana anao mba ho tonga amin'izany saoam-pifaliana izany. Ny fotoana moa zany dia amin'ny 12 Novembre ho avy izao, sabotsy io, manomboka amin'ny valo dia efa misokatra ny vavahady eny. Ny fidirana amin'izany dia 10 ariary ary misy kilalao maro isan-karazany ao. Kilalao an-tsaina dia kilalao ara-batana. Ao ny kilalao ara-tsaina dia ao ny jeu d'échec, ao ny beloty. Ny kilalao ara-batana kosa dia misy fifaninanana football ao, fifaninanana basket ao, fifaninanana pétanque ao. Ka entanina ny isam-pianakaviana mba hisoratra anarana amin'izany. Ny fandraisana tsara amin'izany dia ny football sy ny basketball dia 3 alina ariary ary ny pétanque kosa dia 5,000 sy 2 alina ariary. Misy mystère sy misy ihany koa izay ataontsika ho fimehezana sy fanatsarana izany kilalao antsika izany, zany saoby izany dia mystère sy mystère dia misy karazany. Raha latsaky ny 10 taona izy dia 10 ariary. Raha latsaka raha mihoatry ny 10 taona izy dia 2,000 ariary. Izay ny fandraisana anjara amin'izany. Ka manentana atsika taranaka iray manontolo eto anivon'ny fiangonana FCKM tamin'ny Menatsinana Fivaliana hiara-paly, hiara-idera anao izany saoam-pifaliana izany izay ataontsika eny amin'ny Tsofinondry, frère Tsofinondry Sapotsinamehana amin'ny 18 Novembre izao. Ho atsika izay tsy manana fahefana handeha amin'izany, tsy manana fahefana handeha amin'izany amin'ny toeran'izany, tsy manana fiara dia misoratra anarana amin'ny 034 40 290 09. Dia ny fotoana dia miainga ao am-piangonana amin'ny 7 maraina. Dia mirary fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetrarehetra. Faly miaraba antsika rehetra ary havana amin'ny anaran'ny tompo ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy manaraka izao fandaharana izao. Efa miatombotra ny fotoana ary havana izay raha antsika mankalaza an'Andriamanitra. Izahay ao amin'ny sakaizan'ny lehilahy kristiana sy ny sampana lehilahy kristiana FJKM Mandravoangy Fivavahana dia mikarakara an'ilay hetsika ndao idera andiany faharoa izay ataontsika eny amin'ny auditorium Avorianosy ny sabotsy 15 ny volana Novembre ho avy izao amin'ny 2 tolakandro. Dia io hetsika io dia ao anatin'ny fankalazana ny 530 taona ny sampana lehilahy kristiana izay iarahany amin'ny sakaizan'ny lehilahy kristiana. Amin'ny fotoana io zany no ahafahantsika miaraka indray mitera sy mankalaza an'Andriamanitra ary ny vola rehetra izay azo amin'izany hetsika izany dia entintsika hanatanterahana ny fananganana ny fiangonana FJKM Ambalarano any Antsohihy. Dia izany indrindra no anentanana antsika rehetra mba hifanohana amin'ny asan'Andriamanitra satria isika rehetra izao dia miara-miasa ahafahantsika manitatra ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra etỳ antany. Izany hetsika fananganana fiangonana izany ry havana dia tsy mora kanefa mino izahay fa rehefa manohana anay ianareo dia isika rehetra hifampitantana hianana tanteraka an'izany asa izany. Ny tapakila rehetra dia azontsika raisina eny amin'ny akan'ny fivavahana Andravoangy, ato fôma Andravoangy ihany koa
ny ao amin'ny tsena mavo anosy riana fahatelo box 910 ary indrindra ihany koa eny Mpikambana SLK sy ny SLK rehetra. Ny tapakila tsotra dia amin'ny vidiny 5,000 ariary, ny famandria-toerana dia amin'ny vidiny 3,000 ariary ary ny fanasana manokana dia amin'ny vidiny 4,000 ariary. Dia ny teny faneva izay mpanjin'ny sampana lehilahy kristiana amin'izao fankalazana ny faha 5 taona izao dia ny ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany ny andininy faha 12 tapany by manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana. Dia misy anjara fanompoana izay horaisintsika tsirairay avy any ry havana amin'izany fanatanterahana ny asa izany dia mba hiary faly sy hidera ankalazana an'Andriamanitra indrantsika amin'ny faha 15 ny volana Novembre io ny fotoanantsika eny amin'ny auditorium Avorianosy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ny fiadanana dia ho amintsika tsirairay avy. Faly miarahaba antsika rehetra manaraka an'izao fandaran'izao amin'izao marain'izao fa indrena ny tandroanao ijoro vavolombela fohifohy aminao zany androany mahakasika ny fiainako teo aloha tsy nisy an Jesosy ny fiainako aty ariana hoe misy an Jesosy. Za tao aloha teo dia niaina tamina fiainana ataontsika hoe fiaino ditra raha hoe zay no azo ilazana azy. Mbola fiaino ditra tamin'izany fa mbola tsy fiaino fahendrena. Dia miaina tamina karazan-javatra be da be tady fitiavana tany amina zavatra be da be kanefa tsisy ninana fiaino fa fahavoazana ary ny hita miaina anatina fahantranana ny amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Mety hoe manam-bola androany fa vola tsy mipetraka iny satria tsy miorina ao amin'i Jesosy ilay vola satria vao manam-bola dia ndao ry zalahy irevy fampitaritarika amin'ny namana miantso namana dia ndao ry zalahy kary andao no zavatra ohatran'izao tady zavatra be da be mba hafeno fifaliana eo amin'ny fiainana fa tsy nety faly mihitsy. Fa tamin'ny fotoana nefa fotoana anankiray tadidiko tsara tao anatin'ny anniversaireko tamin'izay izany fo maraina teo no kasihan Jesosy anahy. Kasihan Jesosy any teny anahy tao anatin'izay fotoana izay no teny Jesosy taminahy hoe za nge tsy mitanisa ny elokao e, za koa nge tsy mijery an'izay tsinonao any fa ianao no tsy te halala anahy. Tena hoe raha maso tao anatin'izay ny ainako vo maraina dia tena izay zavatra izay tena hoe nitondra fifaliana be ao anaty eo amin'ny fiainako tamin'izay fotoana izay tena hoe izay zavatra izay cadeau be ho anahy indrindra voalohany indrindra aloha teo amin'ny anniversaireko. Izay ny reza indrindra tiako indrindra teo amin'ny fiainako. Dia nanomboka teo za dia niaina fiainana niaraka tamin'i Jesosy. Niaina fiainana niaraka tamin'i Jesosy ahako mivavaka tena hoe mandany fotoana tamina zavatra rehefa momba fivavahana dia nandaniana fotoana daholo. Fa noho tateo aoriana kely anefa dia mandalo ny sedra dia mbola tsy kristianina komandô tamin'izany dia mbola tsy mazaka sedra tsy mazaka ady dia very ny dalana dia nirevolta tamin'ny zavatra rehetrarehetra, nirevolta tamin'Andriamanitra, nirevolta tamina ray aman-dreny, nirevolta tamin'ny rehefa hoe zavatra maso rehetra dia nefa dia nampirevolta na daholo. Fa rehefa tonga nefa amin'ny fotoana ty aoriana dia Jesosy malala izay maso hoe rehefa voakapoka mafimafy avy any dia mitady an Jesosy ihany avy eo. Dia Jesosy avy eo no miteny hoe aty aminay ihany mety aminao fa tsy mety aminao ny any ivelany ihany. Jesosy ihany mahafantatra hoe zao ihany no mahasoa anao. Dia nanaraka an Jesosy dia amin'izao fotoana izao za miaina ao anatina fiainana tena hoe maha-kristianina tsy hoe etikety fotsiny fa tena iainana ilay izy tena hoe fiainana isan'andro mandamy fotoana fa mandamy fotoana mivavaka tena hoe izay zavatra tiana atao rehetra dia resaka fivavahana, resaka fiarahana amin'i Jesosy daholo ny anaovana anazy fa tsy mandanindany fotoana amina zavatra tsy misy dikany intsony. Dia tsapako tena hoe amin'izao fotoana izao za manana fiadanam-po be, manana fiadan-tsaina be, tsy le miasa saina lava, tsy le olona tsy makarakara vatana na le ratsy tarehy be ireny intsony fa tena hoe tsy hoe bogosy be akory fa nefa bogosy eo amin'i Jesosy fa tsara be rangahy Jesosy tena hoe miaina fiainana mahafinaritra be amin'izao niova ny namako rehetrarehetra. Manana namana taloha fa namana tsy mifampitarika amina zavatra tsara fa mifampitarika amina zavatra ratsy. Dia amin'izao tena hoe manana namana fanohana aminahy, fampitondram-bavaka aminahy, tena hoe mitrotro anahy am-bavaka isan'andro. Dia ny tenako moa amin'izao dia mpikambana ao amin'ny Team of Jesus eo amin'ny Rasalama eo Andravoahangy ambony. Dia afatra faranao amin'ny mpijery afatra faranao amin'ny mpijery aza mijery an'izay maha-Ianao, aza mijery an'izay tsinonao any fa Jesosy tsy mijery an'izany. Aza manamely tena fa mandrosoatra any eo amin'i Jesosy. Tsy misy hoe tonga lafatra be izany izay vao afaka mivavaka, tsy misy an'izany tompoko fa ny tenin'Andriamanitra ary miteny hoe
ny atalan'izao tontolo izao no nividiako hampamianatra ny endry dia mandrosoa amin'i Jesosy fa mahafinaritra be miara-miaina amin'i Jesosy dia apetrako miveloma ao aminao dia iny Jesosy daholo tompoko. Dia izay ny fandaharantsika tamin'ity anio ity ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra dia saorana be dia be ireo mpanompo ny rehetra izay nanaiky nampiasainy nandrafitra ny karakara nyity fandarana ity. Isan'izany ireo mpanompon'Andriamanitra be dia be tsy adinoina ny ekipan'ny Prod Plus rehetra indrindra fa isika rehetra tany tokantrano izay niaraka taminay hatramin'ny farany. Tsy adinoina ihany koa ny nampiakanjon'ny mpanolotra tamin'ity anio ity. Azontsika jerenao amin'ny pejy Facebook eo ny Génie des Aiguilles makasitraka be dia be dia ao anatin'izay rehetra izay ihany koa dia hovakiana aminao ny salamo fa 7 ny andiny fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mahandrasa ny tompo ianao matanja ary mahereza fo eny mahandrasa ny tompo. Amen. Ndao manomboka androany iainantsika izay tenin'Andriamanitra izay ho raisintsika ary ho ampiaritsika amin'ny fiainana iray manontolo mihitsy ao anaty fiainam-bavaka sy ny fitarian'ny fanahy-masina hatrany. Mirary soantsika tsirairay avy manome fotoananao amin'ny manaraka indray atao anatin'ny fandaharana miovy hatrany. Tahiny Jesosy daholo.